Ny tompo Jesosy amintsika rehetra ary faly ihany koa hiresaka sy tafa amintsika indray atao anatin'izao sary sy feo mivantana eto amin'ny pejitsika mamitsika diloilo fanosorana ity izay tombony lehibe nomen'Andriamanitra tsoto atsika hoentitsika manambara ny sitrapony sy hoentitsika mifananatra mifanitsy ao anatin'izay hoe sitrapon'Andriamanitra izay sy ny torolalana tondrozotra voasoratra araka ny soratra clair et net mazava ao amin'ny baiboly sy araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny zavatra zaraintsika eto moa dia fantatrareo tsara ary iverenako tsindrina fa tsy ho anareo irery ihany fa ho an'ny tenako izay mizara ihany koa. Izay ilay fampianaran'ny Paoly Apôstôly ny amin'ny hoe tsongoko mafy ny tenako mba ho mangana. Sao nitory taminareo nitory tamin'ny hafa ny tenako fa ny tenako izay mitory kosa dia ho lavina. Ny fitsarana miandry anay izay misy ho mpampianatra dia lazainy ny baiboly fa mafimafy kokoa mihoatra amin'ny hafa. Tsy izany no miteny an'izany fa ny baiboly no milaza an'izany mazava tsara. Teraina ny tompo. Ny lohahevitra ho resantsika hitondrantsika lesona sy torolalany baiboly andratontsika andratoko fahendrena androany dia mikasika ny fe anankiray trangan-javatra anankiray tao amin'ny pejiny namana Gilberto tao amin'ny page Facebook dia nanao video ny lehilahy zany hoazavaintsika hoe rehefa après hoe iza moa i namana Gilberto nanao video izy dia rehefa nanao video izy dia nilaza fa nahatratra kalan'oro izy. Ny kalan'oro moa dia fantatsika rehetra fa be da be no milaza papahita an'ireny kalan'oro reny, milaza ho miincarner ny esprit ana kalan'oro satria eo amin'izay hoe esprit sy hoe vatana metafizika izay dia misy tsy fitovizikevitra ihany koa amin'ny zareo mpikirakira no resaka kalan'oro io satria ao ireo miteny fa hoe esprit ny kalan'oro namana Gilberto izay hitondrantsika lesona eto ka tsika tsoakevitra eto dia ny représenter an'ilay kalan'oro mihitsy izy tao amin'ny pejiny voaingana dia aingana fômaly izay raha tsy diso no nanaovany an'izay fampisehoana izay tamin'ny sary sy feo tao amin'ny pejiny dia misy vatana izay tsy hita endrika no saromany lambahoany dia io la représenteny fa kalan'oro. Verenantsika eo mifanazavana ny amin'izay hatreo aloha izay zany no ivon'ity fizarantsika ity izarantsika lesona sy anambarantsika ny fahendrena tokony ho ambara sy isotomantsika lesona mifanitsy amin'izay. Namana Gilberto kosa iza moa izy? Namana Gilberto ao amin'ny pejiny ao dia ireny milaza azo papahita ireny voyant zany izy. Mikirakira ny tontolon'ny occultisme izy par rapport amin'ny fizarana izay ataony ao amin'ny pejiny. Izy ihany koa dia milaza ho manana torohevitra sy vahaolana solution à la hauteur ny problème be da be isan-karazany. Selon ny fanambarana io fa tsy ny fanambarako satria à partir ny témoignage sy ny publication be da be zay aparitany eo amin'ny pejiny ao no ahafahantsika manambara an'izay. Tiako aloha no manipika sy milaza amintsika fa isika tsy resaka ny vie privée on s'en fout, tsisy asantsika saina amin'izany fa ny tena m'intéressé antsika dia ilay sitrapon'Andriamanitra sy ny fahendrena araka ny soratra masina tokony ho amboara ahafahantsika mitodika amin'ny fiainana mandrakizay ary indrindra tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandriky ny karazam-panahy isan-tsokajiny sy isan-karazany izay mandrabiraby sy mahatonga antsika ho exposé ao anatin'izany karazam-panahy be da be izany dia mahatonga vesatra amintsika eo amin'ny fanompoantsika sy ny fiainantsika andavanandro ary mahatonga ny maro ho victime mihitsy
ao anatin'izany a dia manreo zay azom-panahy dia lasa mivarotra ny fanahiny izy a lavo ao anatin'izany a ary misy mihitsy a no tonga manota satria lasa hiasan'ilay fanahy lasa andevon'ilay fanahy dia andevonota hatrany dia mazava ho azy a akote tanteraka par rapport amin'ny resaka famonjena sy ny fahendrena baiboly mazava iny namana Gilberto isika dia tsy izy akory fa namana ao anatin'ny tontolon'ny occultisme izany reny milaza azo voyant magicien manana ny solution be da be isan-karazany a amin'ny hoe raha misy zavatra tahaka izao a de mangala zavatra tahaka izao mampiasa vovotsira mampiasa anitsy a alaivony voamaintilany a na tsy fantatry tsy haiko zany izy no manana ny formule majika be da be zany izy a am'izay fanambarany sy fanazavany izay ao amin'ny pejany dia nasehoany a ilay vatana kalanora fa nosaromany lambahoany zany hoe ilay kalanora lazainy fa hitanareo io ilay kalanora io a misy kalanora na hatratra kalanora sy ny sisa rehetrarehetra tsy naseho an'ilay tena endrika zany fa nosaromany lambahoany le izy eo a de efa misy question qui se pose zany a mahatonga suspicion hoe nahatratra kalanora ianao a satria azadiny fa rehefa mahatratra zavatra izany isika surtout hoe fahavalo eo amin'ny fiarahamonina na tsy fahavalo ihany koa fa ataoko hoe nahalavo zavatra anankiray andrarezina be ianao dia trophée anao iny tsy tokony sarina ohatra hoe nandeha zao iny ny match CAN dia naharesy andro zareo Marocanina tompo-toerana mpampiatrano ny Sénégalais dia tsy nosaromana ny kopy a tsy nosaromana ny fandresena sy zany endrika rehetrarehetra izany fa tena hoe nianjaanja sy niariary a teo anivon'ny média mihitsy a national international sy ny sisa rehetrarehetra et ça parle toujours même hoe une semaine après 2 semaines après sy ny sisa rehetrarehetra zay zavatra zay zany tiako hitaritana an-tsaina hoe pourquoi zany a maninona ny zavatra anankiray no en cachette fa izay zavatra midika hoe en cachette izay dia manambara fa misy zavatra tsy marina ao misy zavatra tsy normal ao misy zavatra afenina zay le moa hoe afenina izay a dia misy fampieritrretana atsika zany ho atsika izay tokony heritreritra sika rehetra dia tokony heritreritra daholo zao anefa ny zavatra misy a dia fantatsika tsara fa matanjaka be ny pression ety amin'ity zao tontolo zao ity voasoratra zany eo baiboly a ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana nefa matoky zao nefa naresy zao tontolo zao izy Jesosy Kristy matanjaka be ny pression ety amin'ity zao tontolo zao ity matanjaka be ny tsifisim-bola matanjaka be ny endrika fampahoriana be da be isan-karazany a izay a mietsika amin'ny alalan'ilay fanahy mianime efa nampianarantsika teto izay misy esprit mianime avokoa ny zavatra rehetra ety amin'ity zao tontolo zao ity de rehefa matanjaka be io fanahy io a ary monsieur manifesté dia sous pression ny génération misy de rehefa sous pression génération misy a tsy manam-bola tsy manana asa tsy manam-piarina mirenireny a égaré a sans repère sy ny sisa rehetra à côté de la plaque dia miazakazaka amin'ny solution facile dia ireny olona milaza hazy ho manana solution à la hauteur any problème rehetrarehetra ireny ninona ilazantsika azy na coach spirituel izy a na sociologue izy a na mpitondra fivavahana izy attention fa ny mpitondra fivavahana ihany koa dia milomano ao anatin'izay satria ilay but ilay a tanjon'izy ireny a dia any miresaka vola foana lalam-bola ka amin'izay lalam-bola izay a dia mipetraka tsara ny analizin'izy ireo a sy ny fandinian'izy ireo hoe ireto a misy olona izay efa marefo classé fa tombé dans la faiblesse ao anatin'ilay hoe marefo dia vita ny analyse sy ny calcul sy ny kajy hoe inona no mamparefo an'ireo olona ireo tsy manam-bola tsy mananasa mijaly ara-piarina tsy ampy sakafo sy ny sisa rehetrarehetra
dia izay no mahatonga an'ilay hoe formule be da be à la hauteur ny solution sous parenthèse hoe marina sy exacta izay abordeny reny karazana pampahita ireny sy ireo karazana mpikirakira ny tolotrasa isan-karazany na tolo-kevitra le coach be da be ireny zany na milaza azy ho mpitondra fivavahana sy ny sisa be da be dia miraratra araka amin'izay ny hoe izahay dia mahasitrana sida, izahay dia mahasitrana cancer, izay dia mahasitrana mpox. Raha ohatra misy olana arabolany aminao dia tongava misy afatra tongavany amin'ny afatra miafina. Ary raha mandinika ianareo amin'ny pejiny namana Gilberto dia isaky misy publication ataony dia misy an'ilay téléphone kely foana iry ambany iry, tsy tianao mihitsy na Orange na Airtel na Telma Yas zany, WhatsApp sy ny sisa rehetrarehetra, tout ce que vous voulez zany, misokatra zany ny varavarana malalaka tsara mihitsy, afahanao miditra ao anatin'ilay porte ouverte, sokafany tsara zany ilay varavarana, la porte est ouverte. Dia ao anatin'ilay porte ouverte io dia hoe misy karazana solution be da be hono zany, tak 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 tak, dia hatraminy hoe kalanoro. Io misy kalanoro izy na tratra kalanoro dia maninona moa no kalanoro mihitsy no présenteny amin'ny marefo, satria izay no tiako tsindrina tsara amintsika. Apetrao aloha ny fanontaniana hoe marefo ianao sa tsy marefo. La essence an'le hoe marefo raha iza zany no antaninao. Mialatsiny satria ny tenako ihany koa dia somary mandalo gripa kely. Fa dia raina ny tompo mbola afaka mizara foana. Za zany raha notaninao ny amin'ilay hoe classement ne inona ny olona hoe marefo sy ny tsy marefo dia ny atsotra be ihany marefo ny olona iray rehefa tsy ao aminy ny fanan'Andriamanitra raitsy to sy ny heriny filazantsara Jesosy Kristy. Tsy à la hauteur ny harena, tsy à la hauteur ny vola, tsy à la hauteur ny hoe tanora matanjaka, tsy à la hauteur ny hoe costaud sy ny zavatra ohatrohatry zany ny amiko ny hoe mijoro tsara ny olona anankiray, fa rehefa tsy ao ny fitarihan'ny fanamasina, rehefa tsy miaina soratra masina izy, rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy, marefo daholo, marefo daholo. Ary rehefa prouvé zany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ihany koa ny soratra masina dia betsaka ny toko sy andininy manamarina an'izany. Dikan'izay dia isika zany dia tokony ahery ambavaka. Isika dia tokony tsy arefo fa matanjaka tsara amin'ny expérience spirituelle miaraka amin'ny Jesosy Kristy sy ny fihinanantsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'ora, manaiky tarihin'ny fanamasina, miaina zava-panahy araka ny tondrosotran'ny Baiboly sy ny sisa rehetrarehetra mifampitohy amin'izany. Mampahirezako anao zany dia hoy teo hoe misokatra ny varavarana ho an'izay marefo. Pourquoi mihitsy hoe kalanoro no présenteny ao amin'ilay pejy sy nanaovany sarsion. Satria io kalanoro io dia araky ny angano malagasy sy ny finoany malagasy sy mampiraikiraiky ny marefo be da be ireo le niteneniko hoe tsy manana Jesosy Kristy, dia mampanankarena, misy pouvoir, misy hery tsy takatry ny saina, misy fahefana ambadika, manova ny mainty ho fotsy sy ny sisa rehetra, majika zany afaka tovozina ao amin'io resaka kalanoro. Dia izay le niteneniko teo hoe inona ny faiblesse-ny marefo, inona ny tsy ampy eo amin'ny fiainan'ny marefo, dia ino no itondrany zareo solution ary ao anatin'iny no anaovany senety sary mihetsika hoentiny maka fanahy, hoentiny mitente an'izay afaka tenteny ao anatin'izay tentation izay. Dia miara-miasa amin'izay ny zavatra rehetrarehetra dia izay tratrany dia tratrany. Aza adinao fa teo amin'ny fiarahamonina malagasy dia tsy voaindray mandeha, tsy voaindroa, tsy voaintelo, fa be da be mihitsy vao tsy ela tany amin'iny faritry boina iny misy milaza azo mpiantso kalanoro, mpiantso kokolampy hoe mampanankarena sy ny sisa rehetrarehetra, nanaova ny fitondram-panjakana velam-pandrika, fa tao ambadika kay resaka fisolokiana sy lalam-bola. Atsipika ihany ny message. Zaraiko aminao ihany ny fahamarinana, tsy zany ho miteny an'izany fa témoignage ao amin'ny radio télé anakay mihitsy no ny révélé an'izany zavatra mamoetra izany.
inona raha no fahendrena raha tsoratra masina tokony ho raisitsika. Ny ataon'ity fizarana ity dia tsy dénigreko any namana Gilberto, tsy atopoko, tsy any. Zay ataony any anazy zany. Raha izay no eritreretiny fa azahoany vola mahatsara ny fiainany zany. Tsy misy idirako zany. Anazy zany. Tahaka ny olona rehetra mitady vola, miaina, sy ny sisa be da be. Tsy miditra de taille am'zany, tsy miditra amin'ny vie privée an'ny olona. Fa kosa manana droit manao sujet, milaza ny fahendrena raha baiboly sy ny soratra masina, mifanitsy amin'ny zavatra izay miseho, surtout mampita message satria izay no rôle, izay no anjara asa na nosoran'Andriamanitra tsotrony tenanay tamin'ny alalan'izao pejy zao hoe diloilo fanosorana. Inona no azo ambara? Aza adino fa ireo milaza azo papahita ireny, ireo milaza azo voyant, ireo milaza azo magicien, ireo rehetra miaina ny tontolon'ny occultisme, ireny kanazan'olona be da be ireny, dia andrarano baiboly mihitsy atsika ny miconsulte an'ireny olona ireny, mijery, manao tsidipahitra, maka conseil, maka torohevitra, maka toro lalana sy vahaolana any amin'ireny karazan'olona ireny. Levity kosa toko 20, andininy fahenina vakio zay, ny Deutéronomia toko 7, andininy 7. Vakio ihany koa zay, 7 azafady, hatramin'ny 10 izay raha tsy diso ahy. Ny tantara faharoa toko 7, andininy fahenina, jereo daholo zany. Ary aty amin'ny asan'ny apôstôly toko 7, vakio daholo zany toko sy andininy mekonao zany. Asan'ny apôstôly toko 7. Rehefa natanjaka be ny filazon tsara ny Toriny Paoly sy ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany, tany Antioka, hatrany Efesosy, sy ny sisa be da be, andininy 7, dia nandoro ny odiny ireo voyant sy ny magicien sy ny sisa rehetrarehetra. No nieriny filazon tsara. Ny tinambara ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ilay hery mifanohitra sy ilay fandrarano ny soratra masina antsika tsy ametraka ny tongotsika, na hitondra ny taranantsika, hitondra ny olantsika any amin'ireny papahita ireny. Fantatrareo tsara ny tantarany Saul mpanjaka rehefa nijery an'ilay magicien pampahita ny incarné ny fanahany Samuela mpaminany. Fa nazavaitsika teto hoe iza tokoa moa ny tao ambadika iny hoe Samuela tokoa ve? Ny devolony naka endrika Samuela. Satria ny mahasarotiny an'Andriamanitra amin'ity fe ity, hoe isika miconsulte an'ireny occultiste ireny, reny mpikirakira ny tontolo mistika, ivelan'ny fahendrena sy ny tondrosotra amin'ny baiboly ireny, dia misalira, manevateva ny fanan'Andriamanitra raha tsy toy isika. Satria isika raha ny toro lalan'ny baiboly hatraty amin'ny filazon tsara, dia ny fanahy masin'Andriamanitra raha tsy toy ny tokony ho consultentsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Any amin'Andriamanitra tsy toy isika ny tokony aka torohevitra. Any amin'Andriamanitra tsy toy isika ny tokony aka solution. Any amin'i Jesosy Kristy isika no tokony hitalaoa sy hitondra ny olantsika sy ny problèmatsika. Fa ny fandehanantsika any amin'ireny olona ireny dia midika fa fanaovantsika tsinotsinona ny herin'ny filazon tsara teo amin'ny hazo fijaliana sy ny divinité an'Andriamanitra ray tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanitsakitsahantsika ny fandraran'ny lalàna Torah selon la Bible. Dia izay no midika fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izay endrim-pitondratena sy fitadiavana vahaolana amin'ny alalan'ny fitsidihantsika sy ny fangatahantsika solution any amin'ireny milaza ho voyant, magicien sy ny sisa rehetra ireny izay mpikirakira ny tontolon'ny occultisme. Ary indrindra satria ireny olona ireny ny ao ambadika izay ifandraisana ninona ilay esprit na kokolampy na kalanoro na kelibetratra na bibiango izay ilazantsika azy, lay ao ambadika dia ilay esprit any fanaratsy no misincarné arak'ilay kisarisariny Saul mpanjaka nanontany sy nikendry ahita ny fanahany Samuela izay no incarné n'ilay
vehivavy magicienne, kanefa ilay incarnation dia tsy inona fa devoly naka ny endriky Samuel. Ka rehefa zany ny mpino anankiray na ny olon-tsotra anankiray mandeha any amin'ireny papahita ireny, ireny voyance magicienne ireny, ninona zay lazantsika azy na koto matitra na tsy fantatro ndre am'sara na tsy fantatro ambaton-dradamana zay lazantsika azy. Kanefa isika de raharan'ny Levitikosy any Deuteronomia sy ny sisa be da be. Ka rehefa mandeha any zany isika de zay de midika fa le fanan'Andriamanitra raitsoto ato anatitsika de hoentitsika zay le hoe misaliry amin'ny endrim-pahavetavetana, misexposer sy misassocier, zay le hoe inona ny fandraisan'ny Kristy sy Beliala, miombona amin'ilay fanahy ambadika izay devoly misincarné ho kokolampy, ho kalanoro, ho kelibetratra, ho biby ango sy ny sisa rehetrarehetra zay fantatrareo. Averiko indray fa du moment isika mametraka tongotra any amin'ireny papahita ireny, ninonina gradiny, ninonina fisiny, ninonina fisehoany, ninonina filazana, ninonina anjara asany, de zay de midika fa ny fahendrena baiboly sy ny divinité an'Andriamanitra tsy to mihitsy no entitsika mihetry ary hoentitsika amin'ny fahavetavetana abomination ao anatin'ny vetaveta fanahin'ny démonie amin'ny alalan'ny kokolampy, amin'ny alalan'ny maraboa, amin'ny alalan'ny kelibetratra, amin'ny alalan'ny biby ango, amin'ny alalan'ny kalanoro. Jerevy tsara ilay fahavoazana. En même temps ilay mpino na ilay olona anankiray azo-panahy sady verivoly izy. En même temps ihany koa izy misaraka amin'ny fanan'Andriamanitra raha ohatra izy nanolo tena ho an'Andriamanitra, efa nandray fanahy masina izy, efa niraisanareo ve ny fanahy fonovao, nino ianareo. Zay zavatra izay de danger ho an'izay manam-panahy fanan'Andriamanitra ray tsony resahany eto Esprit Saint, satria zay de midika fa miditra amin'ny ota ny nina natao izy. Pourquoi hoe ota ny nina natao? Satria raha manana ny fanan'Andriamanitra ray tsy to ny mpino anankiray, ary zay na grave ny ka ny Saoly mpanjaka, dia midika fa ny fanan'Andriamanitra ray tsy to miteny amintsika foana ary manazava amintsika ny amin'ny Levitikosy, ny Deuteronomia, ny boky ny tantara hatraty amin'ny filazantsara, ny amin'ny tsy tokony andehanantsika ny amin'ireny papahita ireny. Ny fanahy dia mpananatra, ny fanahy dia manambara amintsika ny zavatra ho avy, ny fanahy dia milaza amintsika ny danger zay mety hianjera amintsika, ny fanahy dia manoro lalana antsika ary mampitodika antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Kanefa izay fanambarana izay no renoncentsika, dia entitsika ny vatantsika ilay efa nandray ny fanahy ho any amin'ny fahavetavetana. Zay ilay ka ny Saoly mpanjaka, ny mpino anankiray, ny mpanjaka anankiray, ny mpisorona anankiray izay efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra. Io na dia ilay portion kely fotsiny ihany ary fanan'Andriamanitra ray tsy to, fanomezana avy any an-danitra, fanomezam-pahasoavana. Kanefa ny embotra indray, tsy izany no miteny an'ity ary tsy mampatahotra, tsy miintimidia anareo fa vérité biblique izay soratra masina. Kanefa ny embotra indray ireo efa nomena ny fanomezana avy any an-danitra, ny embotra indray ho amin'ny fahavetavetana dia manompo an Jesosy Kristy fandohandray amin'ny azo fietsaliana, dia tsy azo avoazina intsony. Mitovy amin'ny ka amin'ny blasphème mihitsy, teny ratsy ny fanahy masina. Dia izay ilay ka ny apôstôly, ny ka ny Saoly mpanjaka nampahita any fanahin'ny Samuel zay nambarantsika teo hoe incarnation any démonie. Zay ka zay ihany koa fanazavana farany ihany no fampitohy amin'izay tadidinareo Jodasy namatika an Jesosy Kristy mivelatra ny saintsainy, de ozy Jesosy Kristy hoe zay meko an'ity mofetia izy no amadika, fa tsy ny comprendre an'izany ny mpianatra satria mbola nidina ny mason'izy ireo, mbola tsy voavoatra ny zavatra rehetrarehetra. De ozy Jesosy Kristy hoe atao fainana izay ataonao, de niara-niditra tamin'iny ihany fanahin'ny fahafatesana ho an'ny Jodasy, satria nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny saintsainy.
mihinana amin'ny fotsy mendrika mifampitohy daholo zany zavatra resantsika izany. Izaniza mihinana amin'ny fotsy mendrika misy fahafatesana menjera ao any. Ry havana, amara-pananantsika azy zany a dia misy olona milaza azy ho natratra kalanoro a, sarotsaromanina mba ho antaola kalanoro de manao resaka kely eo izy a 2-3-4 minutes 5 minutes. De ao anatin'izay 5 minutes iresan'izay fotsiny efa na milimilina ny olona manao j'aime sy miadore sy miaklame an'ilay fihetsika marefo azo-pana. Mampitandrina antsika ary manao rappel amintsika ny herin'ny filazantsara sy ny soratra masina. Fahafatesana avokoa ny ao ambadiky ireny rehetrarehetra ireny. Zay no zavatra tena ngeza be, tsy azo voazona intsony. Raha efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ny mpino anankiray. Faharoa, rehefa marefo ianao a dia ataon'ny olona lalam-bola. Ilay marefo efa nitenentsika teo a, ny tsy fanananao a Jesosy Kristy, ny tsy fanananao a ny herin'ny filazantsara. Tonga marefo ianao. Dia rehefa marefo ianao a dia manapatra aminao a ny fanantemonia. Satria ianao marefo a tsy manana ny protection avy any ambony a, protection divine, dia arak'ilay voalazany amin'ny Efesiana 4:1 ny casque du salut a, ny tsy maninona ny lunette de salut a, ny arotratra, ny fehikibo a, ny chaussure de sécurité, ny ceinture de sécurité a, ny bouclier sy ny sisa rehetrarehetra hatramin'ny zanatsipika ny ten'Andriamanitra. Exposé tanteraka zany ianao a, tsy manana ilay protection divine, dia anaovan'ny olona cinéma ianao io misy kalanora. Na ataoko mihitsy ara hoe tena misy ilay izy a, mi-incarné fanahan-temonia izy de représenté-ny amin'ny alalan'ny entité hita maso ahafahany makafana anao, de mipotsapotsaka amin'izay a ny kely anananao a, izay mbola kely manana kely izy a, na ny kely ananany ara mbola ho alaina aminy. De izay mihitsy amin'ny zavatra iainanao. Ianao efa tsy manam-bola, efa marefo ianao a, efa miaina problème ianao, efa tsy manana asa ianao a, efa salatrin' zany hoe ity karazan'olana rehetrarehetra ity hoe pourquoi ianao ny victime any amin'izany, sady tsy manana no fanan'Andriamanitra ray tsy toanao, tsy manana Jesosy Kristy, dia exposé amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao. De rehefa exposé amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao a, dia miasa aminao amin'izay a. Mora iasan'ny zavatra be da be anao, surtout ny zavatra ara-panahy manapaka aminao à tout prix. Ary rehefa manapaka aminao a, dia nofo manohatra ny fanahy, nofonao tsy atohatra an'izany asan'ny fanahy zany mihitsy, fa maka possession aminao izy a, ary rehefa maka possession aminao izy a, dia tonga mpanoty ianao a andevonota. Amin'izay fotoan'izay a dia grave be mihitsy a noho ny teo aloha ny antom-pisinao sy ny antom-piainanao a, satria ilay fanahy maka possession, maka toerana aminao a, no mipaiko anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, manandevo anao a, dia mahatonga anao a hanao zavatra irréparable hatrany amin'ny fahaverezana, satria izay mitanjo an'ilay fanahy ianao a manary ny ainao a any amin'ny fitomanena sy ny fikitohany evy. De zany no anton'ireny olona mamony tena, olona manao zavatra irréparable be da be ireny. Ao anatin'izany ho eritreretin'ny fa solution sy misy mihitsy ihany koa hoe mikatsaka plaisir par rapport amin'izany zavatra zaraintsika zany. Amezantsika azy zany a dia par rapport amin'izany message rehetrarehetra izany a dia miverena amin'Andriamanitra ray tsy to, Jesosy Kristy. Izy ihany no ahafahanao a manana vahaolana any amin'ny karazan'olana be da be sy ny anton-javatra be da be zay endrim-pahoriana ity amin'ity zao tontolo zao ity. Fa rehefa tsy izay a no fanapahan-kevitrao, mila etaeta izy io bebao avokoa ny zavatra rehetra zay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, nahatonga anao victime, nahatonga anao anatin'ny fantrany,
na ihany koa ngatao amin'Andriamanitra no anton-javatra be da be na tonga ny fiainan'ozona izay tonga mivelatra eo amin'ny fiainanao mahatonga anao ho amin'izao situation anao zao dia il suffit anao manolo tena amin'Andriamanitra de izy no mitaridalanao anao amin'ny fo tsotra manaiky amin'ny vavanao ianao amin'ny fonao rehetra dia za tena mirassurer anao fa ho azavain'Andriamanitra pazapa aminao Yahweh Elohim pazapa aminao ny anton-javatra rehetrarehetra izay fantany sy tsapany fa tokony ho azonao mifanitsy amin'izany olana izany dia miaraka amin'izay hitondran'Andriamanitra solution ianao ary von'izy itaridalanao anao hatramin'ny rançon sy ny sisa rehetrarehetra izay zahaza tokony alohanao meniery ianao tafinery ianao mety miatrika an'izany par rapport amin'ireo mamilaza azo papahita kalanory sy ny sisa rehetrarehetra aivity à tout prix zany toero amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny akamaroany reny dia escroc ny akamaroany reny dia pisoloky ny akamaroany reny dia mpivarotra fanahy izy efa nivarotra ny fanahany ny akamaroany reny dia mpiara-miasa amin'ny démonie zay no mba zaraiko amintsika sy naterikely tato amin'ity fotoana androany ity iraha kisoa atsika rehetra ihany koa. Merci beaucoup à tout le monde qui était derrière l'écran. Ça me fait plaisir. Tononoko aminareo ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Ilay hoe plaisir de tsy inona kory fa unité ao amin'ny fiasan'ny fanahy ao amin'Andriamanitra ray tsy toho. Hitako nareo marobe mihitsy tsy gasy fa na afa firenena ihany koa tononoko aminareo ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Miala tsiny aloha fa miezaka foana mitory amin'ny malagasy satria malagasy no tsoti Samaria zay voa any aparan'ny tany. Tianao Jesosy, raha soa antsika rehetra, veloma tompoko.